La 4G Patelma vous présente Nivava. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manultra anao ny fampalalam-baovao. Manultra anao ny fampalalam-baovao. Notandreny ary nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ireo mpikambana vaovao andrafitra ny gouvernementa malagasy dia ny ministry ny ponina, ministry ny fahasalamam-bahoaka, ministry ny fanabeazam-pirenena ary ministry ny fampianarana teknika sy fampifanana arak'asa. Teboka roa lehibe no nanankatonana ny sampadrarahany hetra ny magroho beoririka, isan'izany ny tsy fanaovana mazava ny déclaration d'existence. Nidina tany manana ravaratra nijery ny fahavitan'ny asa fanamboarana tetezana sy daloha tany amin'ny toerana délégation niaraka tamin'ny ministeran'ny fanajarena amin'ny tany sy ny asa vaventy ary ny vondrona eropeanina. Miomana amin'ny fiverenana amin'ny asany ireo zotra suburbaine ankehitriny na dia mbola tsy fantatra aza ny fotoana ahafahan'izy ireo manao izany. Tafiditra ao anatin'ny izany fanamafisana ireo fepetra ara-pahasalamana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena taorian'ny fanonganam-panjakana tany Mali miantony sy ny gouvernementa teteza miditra mialohan'ny sy ny fifidianana ireo tafika any an-toerana. Betsaka nefa ny mampametra-panontaniana mahakasika ny toedrarà any an-toerana. Nedidinireo arahanao afaka fotoana. Filanitra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika minasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia nitendrena ary nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ireo mpikambana vaovao andrafitra ny gouvernementa malagasy dia ministry ny ponina, ministry ny fanabeazam-pirenena ary ministry ny fampianarana teknika sy fampifanana arak'asa. Fanampanazavana. Elana tsy moa tamin'ny sary fa iverenantsika eo mahakasika iny rehefa vonona amin'ny teknisianao ny sary. Fa ny anoizantsika ny vaovao dia teboka roa lehibe no nanankatonany sampandrarahany hetra ny magro beoririka. Isan'izany ny tsy fanaovana mazava ny déclaration d'existence. Yves Richard. Nitondra fanazavana mahakasika ny antony nanankatonana ny magro beoririka androany ny sampandrarahaka beny hetra. Isan'ny antony nirosona amin'ny fanankatonana ny orinasa ny tsy fanaovana ny fanambaram-pisina mazava, na ny déclaration d'existence sy ny tsy fananana karatra araketra, na ny carte fiscale à jour. Teboka roa izay isan'ny takiana amin'ny fijoroan'ny orinasa goavana toy izao, ary tsy misy idirany impôt sur les revenus, isan'ny ampisehoana taratasy fanamarinana. Efa nisy fampilazana mialoha ihany koa ny mahakasika izay, ary dingana maro na rany sampandrarahaka beny hetra, mialohan'ny rosona amin'ny fanankatonana araka ny fanazavana. Siège social ny 3 ans dia ao Manjakaray amin'ny loa DB 22K. Nefa izy moa no milaza hoe nanakatona ny 3 ans zay fa sy nanakatona ny magro. Zay dia tsy misy fahafantarana azy fa 3 ans no nakatona fa magro no nakatonay. Tamin'ny 6 août 2020 zany dia marina tokoa fa nidina tena toerana teny beoririka zany ny mpiara-miasa avy eo amin'ny direction ny orinasa lehibe, direction des grandes entreprises zany zay voalaza amin'ny procès verbal numéro 255/020 tamin'ny 6 août 2020. Inany zavatra nijerena tany dia nanao constatation na irrégularité en matière de déclaration d'existence et de la disposition d'une carte fiscale à jour. Izy nilaza fa mandoa hetra ara-dalàna. Zay moa mandoa
mametraka ny déclaration adalàna dia mandohetra izy fa zao ny zavatra anankiray le régularité teneniko eto voalohany ny antony anakatonana an'io dia tsy fisiny le déclaration d'existence mazava tsara zany raha ilaza atsika hoe 3 ans tsy nanao azany 3 ans raha ilaza atsika magro tsy ara-dalàna ny magro tsy hijanona magro be horirika ny fampanarahan-dalàna ny orinasa isan'ny tokony misy ifandraisany natantanin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ho hiatrany teo anivon'ny Zampandrara akapoben'ny Hetra. Maro loatra ny tsy fanarahan-dalàna tsikaritra ka antony tsy maintsy hirosona amin'izay. Fanenjen'izay efa nankasitrahany CFRA na ny commission fiscale des recours administratifs tamin'izany fotoana. Isan'ny tsy maintsy hojerena ihany koa ny fitakiana ny Hetra tsy voalohany orinasa Tico talohan'ny taona 2010. Ny araren'ny groupe Tico dia 170 milliards d'ariary 170 milliards izay tsy zahakory no nanao an'izany zany arere zany fa efa arere talohany tanany 7 zany sao de gaga anareo hoe misy saisie tampoka zay zany de leo tsy hiaraka reo problème anakireo fa samihafa sao de lazaina indray zahay amin'izay fotoan'izay rehefa ataonay ny saisie fa misy fanendrehana ro politika tsy toko tsy maintsy ataonay ny ampidirana ny voaloha ary amin'ny fanajana ny lalàna zany fantatsareo tsara inany lalàna misy dia ny ATD efa natao ny ATD any amin'ny 3 ans zay fantatray fa misy location natao ny groupe Tico amin'ny 3 ans nefa tsy notanterahany zany zavatra zany tsy notanterahany ny ATD nefa tsy maintsy tanterahany midikan'izay ho anay zany dia misy firaisana tsy kombakomba ao anatiny na organisation d'insolvabilité zay mbola ho constatenay zay organisation d'insolvabilité zay ka mety hiatra hatrany amin'ny 3 ans zay zavatra zay. Fanakatonana mandritra ny 12 andro no nataon'ny Zampandrara akapoben'ny Hetra ny magro be horirika. Tsy misy idirany resaka politika araka ny voizina arak'izany ny fanakatonana ny orinasa. Afaka sokafana ny magro be horirika raha mahatomombana ny antota taratasy isan'ny tokony mifandraika amin'ny takian'ny Zampandrara akapoben'ny Hetra ny tompony orinasa. Efa vonina ny sary fandao ariverenantsika mahakasika ireo mpikambana vaovao anatin'ny gouvernementa malagasy. Araka ny tokevitry ny ministra lehiben'ny gouvernementa voatendry ho mpikambana vaovao ao amin'ny gouvernementa ireto olona manaraka ireto. Ministry ny fahasalamana professeur Rakotovao Anitsara Jean-Louis. Toy izao raha fitinina ny traikefa sy mandraikitra izay efa nisahany teo anivony izany sehatry ny fahasalamana izany. Izy efa niasa teo anivony ministeran'ny fahasalamana satria fantasina ny anaikitry ny directeur général du centre hospitalier universitaire efa président du conseil d'administration de l'agence des médicaments, de l'agence de contrôle sanitaire et de la qualité des denrées alimentaires, de l'hôpital Malapenza Andokapene. Voatendry o ministre ny fanabeaza firenena Ramatoa Michel Saongary Malala. Toy izao ny traikefa sy ny mombamombatsy izy dia teraka tamin'ny Fianarantsoa ary izy dia mpampianatra lalàna momba ny fahasalamana ary chargé de cours ihany koa eo anivon'ny université d'Antananarivo. Izy dia manana doctorat en droit privé et sciences criminelles l'université de Montpellier, diplôme d'aptitude aux fonctions de magistrat, filière administrative taon'ny École nationale de la magistrature et des greffes. Voatendry o ministre ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasy Andriamatoa Tsikeriantony Ernest. Toy izao ny mombazy sy ny andraikitra izay efa nosahany. Izy dia chercheur enseignant au Centre national de recherche industrielle et technologique Antananarivo. Ary izy dia teraka tamin'ny Toliara. Toy izao ireo manampahaizana ananany
diplôme d'études approfondies en génie électrique à l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo, certificat de qualification en conseiller en ingénierie de formation professionnelle, OIT Genève, Institut national de formation des formateurs Madagascar. Fuatendi, ministre Puna, ni faina área social, área fonte Bruna, ni Veivavi, Ramatu, Michel, Bavi, Angelica. Prisoni, base, a Fantasia, Isdia, Fluiz, a União Primeira, Pirenina, a Fata, a Nifatani, Tomasa, a Isdia Manana, a Paisana, Döger, a Université Baricadini, Tomasa, Sinano, Economia, a Voni, Université Baricadini, Tomasa. Fona, eu fui petroleta, me família, Ampi, Didi, Panzacariti, Ali, Maria Petani, de Panzacarizon, Vantani, Voavocani, Enamazeli, Capotani, Famanasi, Amni, Gazeti, Repubblica, Nanosuni, Flori, Repubblica, Alematu, Anji, Azuri. Taoriana ny fanendrena ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny gouvernementa Tsay Christian nampafantatra ireo fandaharana asa ankapobean'ireo ministera ny filohan'ny republika ny Madagasikara Gaëtan Andriatsilavo. Ireto avy ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny gouvernemanta. Ramatoa Saondrary Malala Marie Michel no voatendry ho ministry ny fanabeazam-pirenena. Tsikely Ankina Ernest no voatendry ho ministry ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa. Ny profesora Anitrala Louis Rakotovao no voatendry ho ministry ny fahasalamam-bahoaka, ary Ramatoa Angelica Michel no ministry ny mponina sy ny fianarana sosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy. Mila tsaraina ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara hoy ny filoha, ary tokony ampidirana an-tsekoly avokoa ireo zaza malagasy. Mizanta dia tsy maintsy atao miezaka ampitomboina ny ireo zaza malagasy dia eto an-tsekoly misy tekikady maro apetratsika ao anatin'izany. Anisan'izany ohatra ny fanamavana, ny ireo ray aman-dreny amin'ireo vola tokony aloha amin'ny fidirana izay ifandraisana tamin'ny filan-kevi-ministra hoe tsy tokony isintsony ny droit d'entrée aloha manamainana ny ray aman-dreny. Anisan'izany ny fanomezana kit scolaire, anisan'izany ny fanomezana ireo fitaovana maro samihafa toy ny tablier ary indrindra ihany koa izany fanabeazana mampisena hoe mba ahafahantsika mampitombo ny saranisa ireo mpianatra izay mianatra. Tsy maintsy ampitomboana ihany koa ny ora ianaran'ny ankizy malagasy. Ankoatra ny fanabeazam-pirenena, tokony homena sehatra bebe kokoa ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa. Antony nampisarahana azy amin'ny fanabeazam-pirenena. Ny tanjona anatin'izany dia mba ahafahantsika manofana tanora. Ny tanjona mampiakatsika dia ao amin'ny taona voalohany manomkeky zany dia fahavakely any amin'ny 100,000 ny tanora hofana. Amin'ny taona faharoa dia tokony miakatra ny amin'ny 200 na 300,000 any ny taona raiza, ary amin'ny taona fahatelo farany ao anatin'ny izay mandaty taona amin'ny vahoakatsika dia tokony miakatra any amin'ny 300 na 500,000 ny olona hofana. Ny tanjona mena zany dia hoe tokony misy tanora voahofana any amin'ny 1 million any no tanjona mapetratsika mba hofana ao anatin'izao eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy tokony ho vesatra eo anivon'ny fianakaviana sy ny firenena intsony ny tanora malagasy ary andray anjara amin'ny fiainam-pirenena. Eo amin'ny fahasalamam-bahoaka kosa, ampitomboina ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana ireo hopitaly ary ampiana ireo hopitaly manara-penitra. Izao hitantsika fa rehefa nisy ny Covid-19 reny, raha tsisy ny hopitaly manara-penitra sika ny sanginana no ampiasaina amin'ireny marary rehetrarehetra reny. Izay no mampitombotsika hoe mila ampitomboina ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana tsy amin'ny tanàn-dehibe ihany fa manerana district e mba tonga mihitsy any amin'ny commune sasasasany ny hopitaly manara-penitra na ny CSP2. Ny tanjona mampiakatsika ihany koa dia ny hoe araka ny teny izay napetraka dia hoe izay marary jiaby zava-dehibe loatra ny fikarakarana ny fahasalamana, noho izany ny fanatsarana ny fahasalamana amin'ny ankapobeny metoboka ny fandraisana ny olona ny fikarakarana ireo marary, fa indrindra ireo fitantanana dia anisan'ny zavatra apetatsika ao anatin'izany
amin'ny fahasalamana. Hojerena manokana ihany koa ny mponina arezahana hojerena kaiky ny fahasahiranany vahoaka. Maro ny tanjona manak'izany misy fianakaviana satria ny fahasahiranany vahoaka isan-tsokajiny, ny fiainanany vahoaka, ny ara-tsosialy koa dia anisany ny fanakikizana vahoaka dia anisany tanjona lehibe apetraka sy namatesany izao gouvernement tahaka izao. Tanjona ny ampandrosan'i Madagasikara amin'ny alalan'ny fanatanterahana Erovina sy velirano natao tamin'ny vahoaka malagasy. Tsy tokony hisy faritra ho adino amin'izany ary ara-entana handray anjara amin'izany avokoa ny rehetra. Androany no niakatra teny anivon'ny fitsarana amin'ny sana ny ady amin'ny fanjakana ny rarama mifanolo ny commune Antananarivo renivohitra sy ny MPS raha ny didim-pitsarana tamin'ity androany ity lavan'ny fitsarana ny fangatana fampitona ny fampiarana ny fanapa-kevitra izay niraisy ny ben'ny tanàna fanampanazavana. Ny ara-hetsika naheno teo zany ny verdict nivoaka teo araka izay filasa teo izay zavatra nangatahana moa zany dia le fangatahana le sursis à exécution ny ampiatona ny fampiarana ilay fanapa-kevitra izay niraisy ny maire ny commune urbaine Antananarivo izay manafoana n'ilay fifanarahana contrat de bail entre ny commune urbaine Antananarivo sy ny société MPS zay. Ny fanapa-kevitra niraisina teo zany dia tamin'ny teny frantsay izy nilaza rejeté le fangatahana. Rehefa nanazava tamin'ny teny gasy izy dia niteny hoe tsy nitazona fahefana ilay tribunal administratif. Miandry aloha zay ny notification fa raha nivaly fantahinao dia tsoroka mazava hoe tsy afa-po zay tao anatin'ilay didy izay nivoaka fa tsy anaovako débat be eto aloha mahakasika an'izay fa tsy mijanona eo ihany koa iny fa mbola anao fampiakarana izay dia ho hitondray ny toy. Nidina tany Mananaravaratra nijery ny fahavitan'ny asa fanamboarana ny tetezana sy ny dalo tany antoerana ny délégation miaraka tamin'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ary ny vondrona Europeana miantarandreny. Miroso ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy izay mampifandray an'i Tomasina sy Maroantsetra. Tsidika ny fahavitany fanatanterahana tetezana miisa 20 sy dalo miisa 2, ny délégation niarahany ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ary ny vondrona Europeana. Natao fitiliana Tedy Romaly ireo délégation ireo ary voamarina fa tsy mitondra ny tsimikaretina coronavirus vao niazo tany Mananaravaratra. Tahaka izao hita amin'ny sary izao ny zava-nisy teo aloha. Ratsy ny fodrafitrasa ary atahorana ny ain'ny olona sy ny fampitana entana, saingy rehefa nitanterahana ny asa manaraka ny fenitra iraisan'ny pirenena momba ny fanamboarana tetezana sy mifanaraka amin'ny toetrandro ao an-toerana dia vita tahaka izao amin'ny sary izao. Afa-po amin'ny fanatanterahana ny asa ny mahasoavon'ny vondrona Europeana ary nanamarina izy fa hitondra vokatsoa ho an'ny vahoaka any an-toerana ny fahavitana ireo tetezana ireo. Oui, absolument. Je suis vraiment fier qu'on a pu contribuer à ces réalisations. Eny, tena faly izahay fa mba afaka nandray anjara amin'ny fampivoarana ny fanatsarana ny fiainana andavanandro ny mponina. Hitako ilay sarin'ity tetezana dia taloha ary mahita ny fivoarany aho zao. Tena hita fa samihafa tanteraka. Manatsara ihany koa ny tanàna zao fodrafitrasa zao ary tena vita tsara ny asa. Et je crois que c'est bien adapté à la réalité de la région. Nanamafy kosa ny talen'ny kabinetra ny ministera tompon'andraikitra fa mafiorina ny fiara-miasa eo amin'ny firenena malagasy ny vondrona Europeana ary mitohatra ny asa na eo aza ny amiana ara-pahasalamana noho ny valanaretina Covid-19. Ny atian'etatỳ Mananara hijery ny lalana natao amin'ny lalana makany Maroantsetra iny misy ireo fotodrafitrasa maromaro izay natao izay vatsian'ny Union Europeana. Io zany dia rehefa nijerena ny asa dia hita fa mandeha tsara fiara-miasa Madagasikara sy ny Europeana ary miha-mahafototra hatrany izany fiara-miasa ary isorana azy betsaka ny fanampiana ireo zavatra vita ireo nandeha nijery an'izany tena antodianay aty ariverinay fa mbola hitohy izany fiara-miasa izay matotra dia matotra. Ny agence routière no agence d'exécution amin'ny fanatanterahana ny asa tany Mananaravaratra. Exécution-ny ministère des travaux publics et responsabilité éthique, maintenant les supervisions en tant que maître d'ouvrage délégué du ministère pour les ouvrages du projet comme numéro 5 type. Définition de maître d'œuvre dia manaraka ny fandehan'ny asa rehetra zany na resaka am'vérifian'ny hoe tratra ve le qualité ny manao na planning
manaraka tsara ny voalazan'ny contrat dia na dia eo ary ilay misy anti-contrôle sy entreprise manao anazy. Tsy mijanona amin'ny fanamboarana ireo tetezana azy taloha mampifandray any Mananaravatra sy Maroantsetra ny asa eo ambany fahiny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Efa lasa ny appel d'offre amin'ny fanamboarana tara ny lalana mampifandray any Soanieran'Ivongo sy Ivaibe, lalana mirefy 7 kilometatra. Efa niarahantsika nahita teo aloha zany fa betsaka ny ouvrage efa vita miarahana tamin'ny Union Européenne izay miaraka amin'ny visité an'izany moa tsika miaraka amin'ny monsieur l'ambassadeur sy ny mpiara-miasa aminy momba ny lalana kosa indray efa vita ny appel d'offre efa lancé moa zany ny appel d'offre izay fanamboarana ny lalana miala eo Soanieran'Ivongo ka hatreo Ivohibe. Isan'ny antony iarahana amin'ny mpamatsy vola amin'ny monsieur l'ambassadeur koa moa zany zao mba hijerena sahady ny tokony hotoy amin'ny fiara-miasa amin'izay famitana ny lalana izay. Ny fanamboarana tara ny lalana Soanieran'Ivongo sy Ivaibe dia vatsiny Badea, ny FSD, ny FKDA ary ny Ofitvola. Ny fanamboarana ireo tetezana mampifandray ny Mananaravatra sy Maroantsetra kosa dia niarahany vondrona Eoropeana sy ny firenena malagasy izay mitentina 13 tapitrisa euro. Ny fanatanterahana ny asa dia natao tamin'ny alalan'ny asa tanamaro mirindra ahafana manome asa maro ho an'ny vahoaka any an-toerana. Roa tsikelikely ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena Vadimy, lalana izay miantoka ny fampandrosoana ny faritra Nalanjorofo ary manafaingana mivezivezen'ny olona sy ny entana ao amin'ny faritra, indrindra ny famoahana ny Jirofo sy Lavanila izay mampalaza ny faritra. Tahaka mahazatra tonga eto amin'ny fotoanany dokavatra isika mialohan'ny idirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. We love chocolate. Malagasy mirahina mandresy ny elanelan-tany mbola toy ny fiainam-bidy 20 isanjato amin'ny smartphone na Telma rehetra. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traité revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Miankina amin'ny hery fiarovany tsirairay ny fisehoan'ny Covid-19, ao ny ahitana soritra aretina ary ao ny tsy ahitana izany nefa efa afaka mamindra. Mety azon'ny olona rehetra ny coronavirus ka tsy mahamenatra. Ho antsika manafa mitondra ny tsimikaretina, misy soritra aretina, na efa nifanerasera tamin'ny olona efa voamarina fa mitondra ny coronavirus, dia mijanona ao an-trano. Manira olona mpilazaingina mpiasa amin'ny fahasalamana akaiky anao indrindra, na ny mpanendana ara-pahasalamana, na antsoina ny 113, na manatona avy hatrany tompom-pahasalamana akaiky anao indrindra. Ho antsika manodidina, ajanona ny fanelikiliana sy ny fifanenjehana, fandesika ifampitsinjo isoroana amin'ny valanaretina. Toy izao trano ny fihetsika manakana ny fianaky ny coronavirus. Madagasikara, mandresy ny coronavirus. Isanandro.
avy eto amin'ny fampahalalam-baovao isika mirosotra ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy miantoka ny fampandrosoana ny faritra Analanjorofo ny fanamboarana izany raha ny hita any am-toerana miantana Andrianaivo. Antenain'ny mponina maro antsetra indrindra fa ho manana ravaratra ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy izay mampifandray an'ny Tomasina sy maro antsetra. Mandeha tsikelikely ny asa namboarina ireo tetezana izay mampifandray ny manana ravaratra sy maro antsetra. Misy fiantraikany vantana amin'ny fiainan'ny mponina sy ny distrika manana ravaratra ny fanamboaran'io lalam-pirenena io raha ny fanazavan'ny solombavamboaka teo aloha ao manana ravaratra. Entre Mananara sy maro antsetra zany fotoana efa vita. Isorana aloha ny fitondram-panjakana izay nagnampianeta aminazy zay fa afaka fahoriana zahay amin'ny resaka pont. Ny tegna mbola angatahanay maventy zegny ary zay tegna mamparary anay ao dia ny fanamboarana efa misy appel d'offre mandehany mahakasika fa engan'izy appel d'offre zay afaka hivaly malakilaky zany mba hitany fahateamanoko amizay le lalana ka zay zany miandry mba hoe hanombohan'ilay lalana zay misy mampagnatena zay lalana eto lalana tsy dia lava loatra fa izy zegny tegna ratsy dia anisany mahatonga le Mananara zegny enclavé fa raha io no vita goudron io entre Soanarana fo Mananara io Miantoka ny fampandrosoana ny distrika ny fahavitan'io lalana io, fiantraikany tsara izay tsapy eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana sy ny vezivezen'ny olona sy ny entana. Misy impact be mihitsy ary tombotsoa be mihitsy zany en matière na sécurité ny fahavitan'ny lalana sy ny tetezana amin'ity lalam-pirenena fahadimy ity satria dia hita fa manamora kokoa ny intervention izay atao sur terrain zany ny fahavitan'ny lalana ohatra n'izao. Taloha ty raha tsy aivina ty pont eto Andranobe ity taloha dia farafaratsiny mandany asaina amina 10 minitra ny élément miampita an'ity mbola pont hazo zany no confectionné ny foton'olona ty eto dia milahatra mihitsy ny moto miampita eo dia amandany asaina amina 10 minitra farafakely ny fiampitana eto aleo voara raha toa manao intervention anao any manambolosy dia ferdi 10 minitra zany efa hitan'izay amin'ny matière na intervention dia avantage kokoa zany ho anay tompon'andraikitry ny filaminam-bahoaka ny fahavitan'ny mpitondra tômôbila Mananara maro antsetra. Zay taloha zany mandeha maro antsetra mitsaka baka enina. Zay amin'izao fotoagna zao zany efa vita daholo le pont dia tsy mijaly zay en sécurité magnaraky ny RN5 mandeha maro antsetra iny. Zay taloha 2 andro zany vao tonga maro antsetra. Amin'izao zany efa tratranay hatramin'ny adiny enina maro antsetra Mananara zao. Raha ny situation'ny pont ty taloha dia ohatran'ny ratsy be fa amin'izao dia mba mahafinaritra zay zegny ny fahavitan'ity pont ty ary avo be noho ny taloha le fahavitan'izy amin'izao dia mahafinaritra zay vahoaka amin'ny faritra ty zegny raha fahavitan'ity pont zao. Ny mponiny agnatin'ny commune maro misy 10 maheragna ty faritra ty dia miaigna amin'ity pont ty. Zegny ny tombotsoa azonay amin'ny mikasiky itao io pont ty amin'ny fahavitan'izy zao. Manafaingana ny vezivezen'ny olona sy ny entana ao amin'ny distrika manana ravaratra sy ny distrika maro antsetra ny fahavitan'ireo tetezandreo. Raha teo aloha dia sandaina vola ny fampitana baka R1,00 ny fiara, 5,000 ny moto ary 500 na 10,000 eo ny olona. Ankehitriny noho ny fahavitan'ireo fodrafitrasa ireo dia sady tsy andoavam-bola ny fandalovana ny tetezana no miaro ny ain'ny olona sy ny fananany. Makasika ny valinaretina coronavirus kosa indray dia miampy efatra ireo olona lavon'ny valinaretina teto Madagasikara raha nitatra izay nivoaka tamin'ity androany ity. Miisa 80 kosa ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimoka aretina. Abraham Randriamanana. Olona miisa efatra indray ny fantatra fa namony ainy vokatry ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara araky ny tatitra nivoaka ny atoandro teo. Nahita ny fiainany kosa ny isan'ireo olona voatily fa mitondra ny tsimoka-aretina tamin'ireo fitiliana miisa 10,500 natao ary 17,100 kosa ireo marary sitra natao anatin'ny 420 ora. Nisy indray ireo olona vaovao voatily mitondra ny tsimoka-aretina
coronavirus misa 20 izy ireo tao anatin'izay 420 ora faran'izay izay ny fiovana ny sitrana somatsara 710 amin'zato kosa ireo olona izay mbola mitondra ny tsimikaretina zany hoe mbola ao anatin'ny fitsaboana sy fanaraha-maso tanteraka zany dia miena 270 ny forme grave koa dia niena 9 ny isan'izy ireo ary 4 no lavin'ny valanaretina covid-19 teto Madagasikara tao anatin'izay 420 ora faran'izay. Nanamafy ny tompona andraikitry ny fahasalamana fa misy ary mitohy hatrany ny fanatanterahana ireo fitiliana manerana ny nosy. Ankoatr'izay, ho an'ny eto andrenivohitra manokana, nanambarany teo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka fa misy ny toerana vaovao natokana nandraisana ireo olona diabetika hanao ny fitiliana covid-19 etsy amin'ny INSPC Bevelantanana. Ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny valo maraina ka hatramin'ny 12 atoandro no ahafahan'ireo olona manana toe-batana diabetika manantona raha sendra misy soritra retina aiahina ho coronavirus le covid-19 ozy tsika dia mandray anareo ao ny mpitsabo. Ny anaovana izay dia zao ny tsy ahatara n'ilay fanaovana fitiliana, ny ahamora kokoa n'ilay fanaovana fitiliana ho an'ireo olona manana toe-batana diabetika. Ty point de dépistage ty zany dia natao ho an'ireo olona diabetika. Rehefa tonga ao ianao dia mampiseho an'ilay karatra na carnet amatarana hoe diabetika ty olona ity. Tsy ho an'ny olona hoe vo hijery ny toe-batana zany no atao ao fa ho an'izay manana toe-batana diabetika. Hatreto, mitotaly 414,400 ireo olona voatily fa mitondra ny tsimikaretina covid-19 eto Madagasikara. 7,3 amin'izany kosa ny isan'ireo sitrana. 7,7 ireo mbola manaraka fitsaboana izay ahitana marary mafy miisa 3,20 ary 7,70 ireo lavin'ity valanaretina ity. Amitohy hatrany ny fitakiany ireo fiarahamonim-pirenena amin'ny mangarahara amin'ny fitantanana ny volam-panjakana mandritra izao fotoana izao. Efa misy hoy izy ireo ny dingana nataon'ny fitondrana 5 tsy ampy izany. Miantanandriana efo. Raha nivoaka herinandro vitsy ny fiavian'ny vola ampiasain'i Madagasikara entina mifehy fiparehan'ny valanaretina covid-19 tsy mbola ampy anefa izany raha ny fanambarana nataon'ny fiarahamonim-pirenena androany. Efa dingana nataon'ny ministera miandraikitra fitantanam-bolam-panjakana mahakasika ny famoahana ny fiavian'ireo vola izay hoe nampiasaina tao anatin'ny ity valanaretina ity. Fa ny tena mbola takinay amin'izao fotoana izao dia hoe inavy nampiasana azy satria hatramin'izao nateo ary izay fangatahana izay satria izay ny tena takin'ny olom-pirenena hoe nakaiza le vola inona nampiasana azy satria izay raha teo ny antony fisile fitantanana le compte iray hitantanana le vola ahafantarana amin'ny atsipiriany hoe inona avy daholo ny nampiasaina anazy efa dingana nahafantarana izany hoe avy aiza ny vola fa eo amin'ny fitsinjarana ny fampiasana azy kosa tena mbola hiezaka lehibe izay angatahana ao anatin'izao fitantanana ny valanaretina izao. Raha ny fanazavana azo hatrany isan'ny takin'ny fiarahamonim-pirenena ny fampiarana avy hatrany ny didim-panjakana larina 24,527 momba ny fametrahana ny fond de riposte covid-19 ary indrindra ny fametrahana komity andraikitra ny tombana sy ny fanaraha-maso, ny famoahana ny fandaharana asa, ny famoahana ny tatitra ny asa vita sy ny tatitra ara-bola miaraka amin'ireo lisitry ny tsenam-bary-panjakana nomena araka ny fotoana voatondra ao amin'ny didim-panjakana io. Etsy ankilany mitondra fanehoan-kevitra ihany koa izy ireo ary nitaky fanazavana ny amin'ny fisian'ny fanolalana amin'ny fividianana fitaovana informatika tamin'ny alalan'ny famatsim-bola avy amin'ny PNUD. Manoloana an'izay zany indrindrandrindra no ny zavantranga tamin'ny herinandro lasiny izay nisy ny fampiasam-bola ka nisy ny fifanololanana tombontsoa eo amin'ny mpanehan'ilay vola sy ny mpisitraka azy na ilay entreprise nahazo azy dia averina indray ireo sosokevitra rehetra izay tiana atao momba n'izay fametrahana ny mangarahara izay. Ao anatin'izay zany ny fametrahana ny mangarahara eo anivon'ireo rafi-panjakana sy ministera rehetrarehetra izay miandraikitra sy manatanteraka ny asa mandritra n'ity ady amin'ny valanaretina covid-19 ity.
Arak'izany manameloka ny tsy fampiny mangahara sy ny fifanankalozan-kevitra amin'ny fanatanterahana sy ny fitantanana ny tedi-bolana tokana hiadina amin'ny Covid-19 izy ireo. Nateo aza ny antso sy fanairana natao mba hisiny ny fandraisana anjara ny mpisehatra rehetra ireto farany. Ny fangaraharan'ny fitantanam-bolam-panjakana izay antoka iray mamerina ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra. Taorian'ny APIPA sy ny commune Antananarivo renivohitra androany nahazo fitaovana avy amin'ny vondrona Europeana ny SAMVA tafiditra amin'ny tetikasa projet d'assainissement d'Antananarivo izany miantana DNF. Nanolotra fitaovana toy ny moto miisa enina, solosaina 8 ary imprimante 3 ho an'ny SAMVA ny vondrona Europeana tamin'ny alalan'ny Agence Française de Développement. Tafiditra amin'ny tetikasa PIAA na ny projet d'assainissement d'Antananarivo izao famatsiana ara-pitaovana izao. Fampitaovana itony dia fampitaovana ilaina tokoa amin'ny fanamafisana na ny ataontsika hoe renforcement de capacité an'ilay service mpanjakana, service ny amin'ny SAMVA zany amin'ny fanatanterahana ireo asa fikizana sy asa fanaraha-maso indrindra ary fametrahana ny ataoko hoe ny sehatra ilaina amin'ny service isa tokony. Zava-dehibe amin'ny fandrosoan'ny tetikasa ny famatsiana tahaka izao raha ny fanazavana ity farany izay miroso hatrany. Raha ny Antananarivo manokana ny CUA zany dia natao tamin'ny voalohany ny drafim-panajariana ny foto-drafitrasa mifandraika amin'izay fantsona isan-karazany sy fitobinan-dano zay natao voalohany. Faharoa efa nisy hitantsika zany nga tsy aratsika malala efa nisy asa natao be dia be raha tsy teny fotsiny amin'ny anisany hoe nametrahana ny station de pompage reny ny nanatsarana ny lakan-drano maro be teto amin'ny Antananarivo. Tsy aivina, efa nisitraka fitaovana samihafa ihany koa ny APIPA sy ny commune Antananarivo renivohitra. Miverina mihodina ny ozinina Star any Antsirabe niara-nitsidika ny ozinina famokarana ny zava-pisotro Star tany an-toerana ny ministry ny industrie sy ny tale generalny Star ny talata lasa teo Michel Aranarzo. Raha niato nandritra ny iray volana ny famokarana teo anivony Star Antsirabe, fantatra amin'izao fa miverina mihodina izany, fisokafana izay mifanindry an-dalana amin'ny fiverenany Tinady ara-barotra tsikelikely amin'ny laoniny. Manandanja tokoa amin'ny fanjakana ny fotoana toy izao ny famerenana ny famokarana eto amin'ny usine Star eto Antsirabe izay nisy ny fiantona nandritra ny fotoana isiny izao valanaretina izao. Dikan'izay ho antsika zany dia manome fanantenana vaovao ho an'ny sehatra tsy miankina ihany koa satria marina hoe mafy miadina atrehantsika amin'ny fiadiana amin'ny valanaretina Covid nefa eo ihany koa ny ara ekonomika izay tsinjovintsika ao anatin'izay. Raha tsy aivina manana ny toerana eto Madagasikara nanomboka ny taona 1770 ny orinasa Star ao Antsirabe. Raha ny vaovao voaray, orinasa Star izay mpamokatra miisa 5 amin'ireo enina eto Madagasikara no mitsahatra tsy namokatra izao miverina tsikelikely izao. Ny orinasa izay mampiasa olona betsaka indrindra mahatratra amin'ny 700 ary mpamboly miisa 2 alina no miankina aminy. Ny ministry ny indostria ny varotra ny asa tanana, Lantsora Kotomalala sy ny tale jeneraly ny Star, Marc Pozemontier no niarana merina amin'ny fomba ofisialy ny fampiodinana ny orinasa tany an-toerana. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia miomana amin'ny fiverenana amin'ny asan'ireo zotra suburbaine ankehitriny na tsy mbola fantatra azy ny fotoana ahafahan'izy ireo manao izany. Tafiditra ao anatin'izany fanamafisana ireo fepetra ara-pahasalamana fanantina. Notontosaina androany ny fankahakevitra niarahany teo anivon'ny ATT sy ireo mpisehatra eo amin'ny zotra suburbaine mikasika amin'ny fiomanana ny fiverenana ny asa fitaterana. Teboka maro no nisongadina nandritra izany, toy ny fanamafisana ireo fepetra ara-pahasalamana any anatin'ny fiara fitateram-bahoaka, eo ihany koa ny fampatsiahivana ireo lalàna mifehy ny asa fitaterana. Mba tsy hisian'ny gaboraraka, zay ngamba ny mahalaza anazy eo amin'le fepetra ara-pahasalamana aloha voalohany indrindra. Zany hoe reny fametrahana ny elanelana 2 metatra eny am-piaingana, ny fametrahana ny reny elanelana ao anaty fiara, ny tsy fampiasana n'in'le couloir iny le voalaza iny dia ny fanaovana cache-bouche zay mbola mijanona obligatoire alohan'ny aingana mandritra ny asa pitaterana zany mandritra ny dia zay atao, ny fanasana tanana,
ny désinfection reny dia mbola manan-kery daholo ary reny tena apetraka ho andraikitry ny tsirairay. Fanomanana ara-tsaina, préparation psychologique, an'ireo le mpikirakira rehetrarehetra, chauffeur, receveur, pointeur, cadenceur, averina tsara ny sainy hoe misy discipline tsy maintsy arahana eto mba hisian'izay kalitao ny asa-pitateran'izay mba hisian'ny fanaran-dalàna, satria ninina kalitao hoe rehetrarehetratsika petraka dia ny fanaran-dalàna aloha no fototra hisian'izany kalitao zany. Tsy mbola fantatra hatreto ny daty iverenan'ny asa fitateram-bahoaka raha toa ka nandritra ny 2 volana no tsy nisian'izany vokatry ny valanaretina coronavirus. Lafo mavao hafa kosa indray dia fitaovana fanaovana fitiliana aingana miisa 2 tapitrisa sy fitaovana fitsaboana tazomoka manodidina ny 2 tapitrisa no natolotry ny gouvernement amérikana ny fanjakana malagasy. Fanomezana izay mitetina ray faingo 8 tapitrisa $. Gaeto Andriatsilavo. Olona iray tapitrisa ny fantatra fa voan'ny tazomoka nandritra ny enimbolana voalohany tamin'ity taona 2020 ity ary 900 ireo namoiny ainy. Ny fitsaboana aingana no ampienany ny fiombon'ny aretina vokatry ny tazomoka. Araka izany, nanolotra fitaovana fanaovana fitiliana aingana miisa 2 tapitrisa sy ireo fitaovana fitsaboana tazomoka manodidina ny 2 tapitrisa ihany koa ho an'ny fanjakana malagasy ny gouvernement amérikana. Fampitaovana sy fanafody izay mitetina ray faingo 8 tapitrisa $. Ny fitiliana dia ahafahan'ny mpiasan'ny fahasalamana malagasy mahafantatra ao anatin'ny 15 minitra monja ny voan'ny tazomoka ny olona iray na tsy, ary mandray ny fepetra rehetra hitsaboana ny aretina avy hatrany, hoy ny masoivo amerikana. Na mbola eo aperiny amin'ny ady amin'ny fiparitahan'ny COVID-19 azy isika, tsy maintsy malina ihany koa manoloana ny aretina hafa izay mitera-doza ho an'ny fahasalamana sy ny fandriam-pahaleman'ny vahoaka. Mbola mitoetra ho fanamby lehibe ny tazomoka ary loza ho an'ny fahasalamana sy ny fiainantsoan'ny vahoaka malagasy izany, hoy hatrany ny masoivo amerikana teo ampanolorana ireo fitaovana fitiliana sy fitsaboana ny tazomoka eto Madagasikara. Ankoatr'izay, mbola ahitana fanafody sy fitaovana hitsaboana ny trangana tazomoka misy fahasarotana, fanafody isoroana ny tazomoka ho an'ny vehivavy bevoka ary fonon-tanana ho an'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana mandritra ny fotoana anaovana fitiliana ny tazomoka ihany koa ny fanomezana. Ahitana combinaison na ATC misy 2 tapitrisa ihany koa io fanomezana amerikanina io. Vao fantatra fa tratran'ny tazomoka ny olona iray aorian'ny fitiliana, afaka tsaboina somatsara amin'ny alalan'io fanafody io ny akamaroany ny tranga. Ny tetikasa ara-pahasalamana Impact izay vatsian'ny USAID no andraikitra ny fitsinjarana manerana ny nosy ireo kojakoja-pitsaboana ireo ary ara-iasa amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka azona antoka fa misy ary afaka ampiasaina ny fitaovana sy ny fanafody amin'ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra ilaina izany. Taoriana ny fandaminana tsy maintsy natoboka tamin'ny fomba ofisialy androany fizarana sosialim-bahoaka ho an'ny distrikana Avaradrano ka tao Alasora no nanomboana izany. Gaeto Andriatsilavo. Tahaka ny teto Antananarivo renivohitra, naverina ny saina ihany koa ny mponina izay tokony hisitraka fanampiana avy amin'ny mpitondra fanjakana vokatry ny fihiboana ho an'ny Antananarivo Atsimondrano sy Avaradrano. Taorian'ny fanisana sy ny fanavaozana natao, niroso tamin'ny fizarana ny ao Avaradrano androany, ka ny ao amin'ny komuna Alasora no nisitraka izany. Nilamina amin'ny ankapobeny ny fizarana ary olona manodidina ny 2,000 no nahazo fanampiana tamin'ity androany ity. Misy fanatsarana ny asa. Taditsika kama mananao ny filopokotany dia menimenina hoe manavakavaka. Alefa ny komity loharano mahalina hoe izy menakavy ihany. Natsaraina foana ny fomba fiasa dia tamin'ity zany ny avy any amin'ny ministera no nametiny tanana no tety isatokantano dia nahitana ny olona izay tokony hisitraka. Ny nahazo tosika efa meno moa araka ny fanarana dia efa niala tanteraka dia eo amin'ilay misitraka no mandefitra ny sasany izay manan-katao izay mpiasa mpanjakana mandravola zany dia reny koa ny tsoahana. Mbola hitoeram-pitso ny fizarana ho an'ny Alasora. Aorian'izay vao miroso amin'ireo komuna hafa ao anatin'ny distrika Avaradrano. Komuna tena mitohaka amin'ny Antananarivo moa zany no safidiny. Omena amin'ilay izy dia ny listin'ny Ambohimanambola angamba zao nefa mivoaka tsy ho ela dia ny saisie mbola mandeha ny Ambohimangakely, Sabotsynamena ary Akatikely lafy. Raha ny Alasora manokana zany toka fa tokony filamina satria raha 4,000 no mahery ny zaraina ny vatsitsilo, 9,000 ny tosika efa meno efa tokantrano any amin'ny 1,000 zany nahazo.
isan'ny tranga ny seho teny atoerana ny fananan'ireo mponina karne vaovao ka tsy maintsy averina ho jerena miaraka amin'ireo sefokotany avokoa izany aorian'izay vao miroso amin'ny fanomezana fanampiana azy ireo tsy maintsy mahazo avokoa raha ny fanazavana ireo rehetra tokony hisitraka izany ka mbola tsy nahazo vatsi-tsinjo sy tosika famena. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia taoriana ny fanonganam-panjakana tany Mali miantsony sy ny gouvernement teteza mita mialohan'ny sy ny fifidianana ireo tafika any an-toerana betsaka nefa no mampametratra mpanontaniana mahakasika ny toedrarà any Mali. Fanadina. Nanapa-kevitra izahay ny andray ny andraikitra rehetra eo anatrehan'ny vahoaka ankehitriny. Io ny nambaran'ny colonel major Ismaël Ouagué, chef d'état-major, eo anivo ny tafika nabakabaka ny Mali. Tao arinina nerena ny fialan'ny filotany an-toerana Ibrahim Boubacar Keïta. Ny antso ireo fiarahamonim-pirenena sy antoko politika maro izy ireo anamafy ny etsia fanomanana ny gouvernement teteza mita sy ny fanomanana ihany koa ny fifidianana anatin'ny fotoana voadinika. Nanaitra ny maro izany fanambarana ny tontolo saina izany. Fikambanana sy mpandinika ny politika maro no manay fa hampitombo ny krizy amin'ny lafin'ny fandriampahalemana izao tranga izao. Isany efa namaly io antso io ihany koa ny avy amin'ny mpanohitra M5RPF izay niarahaba iny fanonganam-panjakana iny. Nambarany tamin'izany fa tokony hisy ny famolavolana ny feu de route. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity hankasianao nanaraka izany soava tsara atao tompoko. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.